Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary tompoko, misy saotra n'Andriamanitra isika no ty andro androany ity. Andro andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra na ny afatr'Andriamanitra avy any an-danitra izany. Mba ahafahan'Andriamanitra manitsy ny fiainatsika ary ahafahan'Andriamanitra ihany koa miasa eo amintsika zay mino azy ary miandrandra ny fahasoavana avy any aminy. Manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa iopotitry ny fahitalavitra ny tenako amin'ny androan'io ity. Miraray anareo hatrany eo mba hoisandreo olona ahatsapa sy ahita an'Andriamanitra miasa ianareo. Miraso anareo ho amin'izany mantsy eo satria maro amin'ireo olona zay nandre ny toroteny nataoko na tamin'ny alalan'ny radio na tamin'ny alalan'ny fahitalavitra no efa nandray fahasoavana mivantana. Maro tamin'izy ireny aza no efa naleny teo am-pandriana amam-bolana amatonana kanefa sitrana sy afaka nitsangana izy rehefa nandre ny toroteny nataoko. Fahasoavana lehibe zany ry havana malala. Nisy ray mpianakaviany iray zay azy amam-bolana no efa narariny, amam-bolana ihany koa no efa nitsabony tena kanefa tsy nety sitrana mihitsy izy. Tam'izany no nanapahevitra hoe ajanony am'izay ny fikarakarana ahy, ajanony am'izay ozy izy ny fitsabona ahy. Aza mandany vola amiko itsony ianareo fa avy alao aho iandry zay fitondran'Andriamanitra. Zany teniny satria efa kivy mihitsy izy tam'izany fotoana zany satria arak'ilay nambarako teo hoe tsy mety sitrana kanefa vola mandeha amin'ny fitsabona azy. Tam'izay fotoana izay indrindra izy sendra nalokatra radio ony de ny toroteny nataoko no eniny tamin'ny radio. De rehefa nienty eo izy araky ny notantarainy dia ny tompony finoana velona ndray ny fanantenany ary afaka herinandro tateorina de mbola niaino an'le radio ihany izy, niaino an'le toroteny nataoko de ina zavatra nitraka ho ianao tamin'iny herinandro manaraka iny de sitrany tanteraka izy ary efa nisy fotoana tonga taty amin'ny fiangonana Refy Androndrakely mihitsy izy mba iona amin'ny mpanompon'Andriamanitra mba hijory vavolombelona hitantara an'izany fahasoavana zay nataon'Andriamanitra ho azy zany. Mbola fahasoavana izany ry havana malala ka hoy aho hoe eno tsara zao tenin'Andriamanitra entiko izao ary raiso fa ahatsapa sy ahitan'Andriamanitra miasa ihany koa ianao fa tsy hoe reo olona zay notantaraiko reo ihany no mendrika andraizany fahasoavana zany fa ianao ianareo zay mahita sy mandray ahy amin'ty androany ity. De zao azy andao hiaraky vavaka isika mangatamy fanay masina mba ametraka finoana ao anatinao izy, ametraka n'lay esprit de foi ao anatinao izy. Tena aseho mihitsy ny etaetanao ho an'Andriamanitra fa miandry an'izany ny tompo ka andao hivavaka isika tompoko. Ry tompo Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay zay ny an-danitra, misaotra anao zahay fa fitiavana lehibe no efa nitiavanao anay, nomenao anay ny zanako alay tokana fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako alay tokana no entinao maneho fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainanay. Ary androany raha hitondra ny teninao ny mpanomponao dia anositra zany teny zany ianao, hiasa amin'izany teny zany ianao ka na iza na izy mandre ny teny entiko androany de ho kasen'ny herinao izy ka ho sitrana zay marary, ho vovonjy ho afaka amin'ny olana zay manana an'izany. Ny dera ny voninahitra ho anao Andriamanitra ratsy to amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, eno tsara amin'izay aza ity teny ambarako aminareo ity.
marina am'ireo teny efa nataony ny Tompoandriamanitra ary tsy mivadika am'izany mihitsy izy. Ahoana ny Baiboly? Zao no voalaza ny boky Nômeri 3:20. Andriamanitra tsy mba olona ka andaingy na zanak'olombelona ka nenina moa efa laza va izy ka tsy efainy na efa nteny va izy ka tsy toviny. Mazavany am'izay teny zay. Hoy ihany koa ny anjely Gabriel any amin'ny Luka 7:7 fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Ry havana malala, ianareo zay mahita sy mandre ahy, averiko indray hoe marina am'ireo teny efa nataony ny Tompoandriamanitra ary tsy mivadika am'izany mihitsy izy. Na inona zavatra miova eto ambony ty tany ity dia tsy maintsy manamarina ny teny efa nataony izy. Manamarina izany reto tantara vitsivitsy zay tantaraiko aminareo reto ka ianao tsara ke ny tantarany Abrahama. Tantarany Baiboly any boky Genesis 5:20 5 sy 5 fa verevitry Abrahama satria ny taona mandroso kanefa ry zareo tsy mbola nahazo zaza, tsy mbola nahazo taranaka. De nieritreritry Abrahama tamin'izany fotoana zany fa ny ray am'ireo olona ao an-tranony no andova azy. Kanjo tsy napozin'ny Abrahama ny teny tamin'ny Andriamanitra tamin'izay fotoana zay. Hoy ny Tompoandriamanitra tsy to, zay aterako ihany ry Abrahama no andovanao. Ary jereo ny kitana fa raha mahisa ny kitana eny amin'ny abakabaka ianao dia ho tahaka zany ny taranakao. Zany hoe omeko zanaka ianao, omeko taranaka marobe mihitsy ianao. Zay ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Rehefa nandre zany Abrahama dia faly be mihitsy ny fony, ravoravo izy mivady. Fa zao nefa zavatra risy nandeha ny andro, nandeha volana, nandeha ny taona fa tsy nety ny toe-jaza mihitsy Sara vadiny. De mbola nandeha ihany ny andro, nandeha volana, nandeha ny taona fa de tsy nety nahazo taranaka mihitsy ry zareo. Ary rehefa naroso fanterana ry zareo tamin'izany fotoana zany dia tsy mbola nahazo taranaka ihany izy mivady. Ny olona zay nadidina azy reo tamin'izany tantarain'ny Baiboly any bokin'ny Romana 4 efa tsy nisy nanaity an'intsony hoe mbola hitoejaza Sara vadiny Abrahama, zany hoe mbola nataranaka izy mivady. Satria raha araka ny tantarain'ny Baiboly efa nitsajaza mihitsy Sara tamin'izany fotoana zany. Fa zao ry havana ny mampahery na dia efa antitra aza izy mivady, na dia efa nitsajaza aza i Sara vadiny Abrahama, ary na dia efa tsy nisy nanantena intsony aza ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany satria resany zavatra hitany masony sy zavatra reny sofiny izy. De zao Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny teny nalokany vavany. Zay nolazainy tsy maintsy ho marininy, zay nolazainy tsy maintsy tady arahana. Ino hoe ianao no nitranga? Tapoka be tsy napozina mihitsy. Zavatra tena tsy mampiny olona kanefa de nisy. 100 taona Abrahama tamin'izany ary 90 taona Sara. Zay ny volazan'ny Baiboly. Kanefa ambaran'ny Baiboly, ambaran'ny ten'Andriamanitra fa nitoejaza i Sara ary dia teraka somatsara izy. Savy makako zany ry havana. Zay no antony matoka amin'ny tena aminareo hoe marina amin'ny teniny ny Tompoandriamanitra ary tsy mivadika ny am'izay efa nolazainy mihitsy izy. Ny tantara manaraka indray dia ny tantaran'ny Josefa. Tamin'ny 7 taonany dia nahazo faminaniany Josefa, nahazo afatra spesial avy amin'Andriamanitra izy. Dika ilay faminaniana na dika ilay afatra spesial de zao isandratra Josefa reo rahalahy rehetra eokoka anatrehany, hatramin'ray aman-dreny azy eokoka anatrehany. De niandry Josefa hoe rovina reny no tanteraka izany. Rehefa feno 20 taona avy eo vao tanteraka izany, sa rovina reny no tanteraka izany. Kajo raha mbola nieritreritra sy nisaintsainany amin'ilay faminaniana na lay nofy izy na lay fanamarana dia indro fa zavatra hafa mifanohitra amin'izany no tranga tao fiainana. Satria reo rahalahy dia nanana fahefana ny sambotra azy
ary na nipiasa tao anaty lavaka mihitsy mba amono azy kanjo mo tsy navelan'Andriamanitra iara fahafatesana izy de nisy hevitra ihany avy am'ireo ralany nanafaka azy tao andavaka de hoe andao amidy ho andevo fa reny misy mpivary mandeha de namidy ho andevo i Josefa ary ny fefarany tonga tany Egypta tany izy amataonan'izy tany de nisy fotoana ndray asa noetrikendreno mpanao ratsy Josefa de nampidirina tanam-pigadrana ary nomanina hovonoina ho faty taona maro no nandeha tam'izay fotoana zay a fa zao ry havana zavatra magaga tsy takatra saina rapitso izy no nomanina hovonoina ho faty de talohan'io izy nasandratra ho mpanapaka ny Egypta lasa lehibe ny tao Egypta ny seza fiandrianana fotsiny no tsy nampitovy azy tamin'ny Farao mpanjaka ny Egypta tamin'izany fotoana zany ary tsisy zavatra azo etsena tao Egypta raha tsy araky ny teny Josefa fotoana fotahorina an'iny dia indro ny ralany tonga tao aminy fa modin'ny Josefa tsy fantatra de ny akohoka teo anatreny reo ralany ry havanao ry mpiany malala marina am'ireo teny zay efa nambarany ny tompoandriamanitra ary tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra tsy mivadika am'izany mihitsy izy ataoko fa mazava aminao ro tantara anakiroa zay no tantaraiko taminao reo ny olana nefa de izao ary olana tsy ahafan'Andriamanitra miasa izy ity ny olana voalohany ny tsy finoana tsy mety tena mino an'Andriamanitra sy ny teniny ny maro amin'ny olona tafitra ao anatin'izany ry olona milaza azy ho kristianina feny fisalasalana foana ny fiainana ambony zany no ny tsy finoany de tsy vitany mihitsy tsy vita le kristianina io tsy vitany mihitsy ny manao pratika andro teny zay angatan'Andriamanitra aminy mba hoakatoavina ry havanao hoy aho aminareo hoe ahoana moa no ahafan'Andriamanitra maneno voninany ahoana no ahafan'Andriamanitra maneno ny heriny am'Andriamanitra azy raha ohatra ka tozany tokoa ny fiainanao tsy mety tena mino an'Andriamanitra sy ny teniny ianao ary tsy masa manao pratika andreo teny zay angatan'Andriamanitra mba hoakatoavinao ianao ahoana ihany koa no ahafan'Andriamanitra manamarina ny teny zay efa nataony na dia voalaza azy izy hoe Andriamanitra tsy vadika amin'ny tena nambarany ary Andriamanitra matateraka zay nola zay mandrakariva raha ohatra ka tozany tokoa ny fiainanao ianao aza tsy mino de ahoana moa no ahafan'Andriamanitra miasa eo aminao manamarina ny teniny ohatra efa nisy reto tantara reto tantarako aminareo ao am'mpanjaka faharoa toko fadimy eo zao andiny voalohany ka hatramin'ny dimy faefatra amby folo de misy tantarana lehilahy anankiray namana no anarana boka io lehilahy io tam'izany fotoana zany ka rehefa nandre fijorona vavolombelona izy fa ao amin'ny tany Israely eo dia misy mpanompon'Andriamanitra mahay manafaka ny aretina abokana de tonga tany izy miaraka tamin'ireo délégationna maromaro de zao ny tenin'le mpanompon'Andriamanitra tamin'io lehilahy boka zay nitady fanasitranana io mandehana ianao misitrika na hoe mandro ao amin'ny Jordany impito fa ho sitrana ianao de raha vao nandre zany ty lehilahy namana lehilahy boka ity de tsy faly sositra tezitra ary zao ny tao anaty saisy ny eritrerina no heveriko fa hivoaka ny varavarany tranony lay lehilahin'Andriamanitra de hiantso ao Jehovah-Andriamaniny mba hanasitrana na ihany koa hoe anevaevany tanany eo ambonin'ny aretina boka mba ho sitranao ay ve asiana mandeha mandro impito ao amin'ny Jordana aho de zay ve masitranà tsy tsara noho ny rano Israely rehetra fa abana sy faripara ho ny Damaskosy any aminay ihany koa misy renirano maninona raha ohatra ka any amin'ny mandro any amin'ny sitrika de ho sitrana de sosotra izy ho ny baiboly tezitra tsy faly de tapa-kevitra ny andeha hiverina ho any an-taniny so ihany anefa fa nisy lehilahy anankiray tao ny lehilahy nanana fahasahina be mihitsy de zany lehilahy zany no miteny taminy hoe azafady tompoko raha ohatra ka zay ve ny tenin'ny mpaminany mba hatokana ho sitrana maninona tsy akatoavina maninona tsy ekena
de rehefa nandinika teo namana boka lay nitady fanasitranana de resy lahatra ihany de nanaiky nakato nanaiky nanao pratika ny teny nampanaovany lisage izy nandeha nandro tao amin'ny ranojordana na ihany ko hoe nandeha nisitrika tao amin'ilay ranojordana nisitrika tao izy impitony anaovany azy ary tamin'ny fampitony de ho ny baiboly hoe nadio tanteraka ny hoditrany ary niverina takany nofonjatrakely mihitsy ary ny tenany tamin'izany fotoana zany iny zavanisy zany riavana zavanisy akio ty anankiray ity ao amin'ny jaona toko faraiky ambin'ny folo dia misy tantarany lehilahy anankiray atao hoe Lazarosy ary maty zany lehilahy zany maty ny aretina nahazo azy izy de efa nalevina efatrandro tateorina vao tonga Jesosy tonga tao amin'le tanàna nisy azy reo dia tafahoana tamin'ny anabaviny maty moa Jesosy tamin'izay fotoana zay ary araka ndresaka ny fanaovana izy reo de nanapa-kevitra Jesosy fa hoany amin'ilay fasana nandevenana any Lazarosy de rehefa tonga tany dia tsotra ny teny Jesosy satria nanana programany izy nanana zavatra tiany ho tanterahana izy de ho Jesosy esory ny vato dia nitsivalana avy hatrany Marta anabavin'ilay maty tsy mety amiko zany ozy izy efa trano zay no nandevenana azy efa maimbo izy zao efa vaky ny kibony sisy tsy afaka anokatra ny fasany mihitsy zahay be de be mihitsy moa ny adevitra nataony teo fa ho Jesosy tsy voalazako fa raha ino anao de ho hitanao voninahitr'Andriamanitra esory io vato io de nesorona ihany ny vato ka rehefa nesorona de ho Jesosy ry Lazarosy mivoa de dia tantarain'ny baiboly hoe nivoaka tao pasany Lazarosy mbola voafatotra fepaty ny tenany de nasaina novahana de taorina zay dia indro fa olona velona olona salama saina salama vatana tsy misy fofopaty no nivoaka tao apasana tao ny voninatrany ho an'Andriamanitra rery any de ohatra fahatelo ihany ko raha mandinika isika mandinika ianao maro amin'ny kristianina tena maro no tsy masaha ohatra manome fanatitra na hoe manome rakitra be valeur fa manino izy no tsy masaha voalohany aloha satria fombafomba no anompoana an'Andriamanitra fombafomba fotsiny ihany hoe alady ny andro de mandeha mamonjy fotoam-pivavahana izy ny atao faharoa de satria tsy mino izy tsy mino an'Andriamanitra sy ny teniny tsy mino an'izay voalazan'Andriamanitra ohatra amin'izany zao tsy mino an'ilay teniny nataony Jesosy ao amin'ny Luka toko fahaenina 9:30 izy toy zao mantsy voasoratra ao omeo de mba omena ianareo fatratsara sady ahitsana no afatatra katolotra eo ampofonareo zay ny teny Jesosy raha manome ianao izy tiany ambara hoe raha manome fanatitra ianao raha manome rakitra ianao de araka ny fatra zay ataonao no amarana ho anao amarako ho anao be fatra de be de be ny meko anao kely ny fatra de kely ny meko anao de maro amin'ny kristianina no tsy mino an'izany tsy manaiky an'izany de zay no mahatonga azy ohatra tsy masa manao pratika hoe manao fanatitra na manao rakitra misy valeur izany ry hafanao zao no tiako ambara amintsika rehetra zay mandre sy mahita amin'izao fotoana zao tsy misy zavatra azon'Andriamanitra atao anao tsy misy teny nataon'Andriamanitra natefitra san'Andriamanitra efa nataony ka hoe ho tanterahany kanefa ianao tsy mino azy tsy mino ny teniny ianao tsy matoko zay nolazainy mba dinio ake dinio iaho nanao ahoana re no mety ho fiafaran'ny fiainany namana boka ohatra raha ohatra ka tsy nanapa-kevitra mihitsy izy ny anao pratika an'ilay teny nangatany mpanompon'Andriamanitra taminy hoe mandehana mandro mipito amin'ny ranojordana na hoe mandehana misitrika mipito amin'ny ranojordana de ho sitrana ianao de nanao ahoana mety ho fiafarany raha tsy nanaiky tsy nanao pratika an'izany teny zany izy mazava be fa dia azo antoka fa dia boka mandra-pahafaty teny izy fa so ihany moa fa nanaiky ihany izy nandeha sitrika tao amin'ny ranojordana nandeha nandro tao amin'ny ranojordana impito de zay nandray fahasoavana izy sitrana somatsara izy de takzany ihany ko Lazarosy
raha ohatra ka joro tamin'ny heviny tsy niova mihitsy i Marta nabavany maty, tsy manaiky an'izany mihitsy anay ny fasana, tsy ekeko mihitsy ny anokafana fasana olona vao efatrano vena de velana de hosokafana indray ny varavaram-pasana. Raha ohatra ka joro tamin'ny heviny hatramin'ny farany izy fa tsy nahoany zay teny nataon'i Jesosy, tsy ny orarainy ny teny nataon'i Jesosy, tsy ninony zay ka mba marimarina kokoa, de azo antoka fa mbola tao pasana tao ihany Lazarosy miandry ny fitsanganana kristianina amin'ny maty amin'ny andro farany, mbola tao ihany. Fa isaorana moa Andriamanitra fa nanaiky niovana hevitra ihany lay vehivavy atao hoe Marta anabavy maty, de zay velona somatsara Lazarosy. Mitovy amin'izany ihany koa anao ahoana no mety ho fiafaranao amin'ny mampino kristianina anao, amin'ny mampivavaka anao, raha ohatra ka tsy mety mino mihitsy anao, hoe tsy mety mino an'Andriamanitra sy ny teniny, misalasala foana ianao manoloana ny teny ataon'Andriamanitra, tsy masay anao na dia anao pratika an'ilay teny Jesosy Luka 8:27 aza hoe mba anao rakitra misy valeur na anao fatotra fanatitra mba misy valeur, ataoko fa ianao no malala, ianao ihany oka amaly zany fanontaniana apetrako zany. Ny olana faharoa ihany koa de ity, ary olana tsy ahafan'Andriamanitra miasa, ary olana manakana ny tenin'Andriamanitra tsy ho tanteraka zany mihitsy, tsy ino zany fa ny fisina ozina sy ny fisina fanaratsy mbola tsy niala fa mbola mitoetra eo amin'ny olona maro, mbola tsy niala mbola mitoetra eo amina kristianina. Efa betsaka ihany zay fampianarana nataoko mikasika ny amin'ny ozina sy ny fanaratsy zay, fa izao na de efa be dehibe ary fampianarana nataoko, ary na de efa nanao vavaka manokana ho an'izay olona nangetahita fanafana zao, de ny hitako mbola maro amin'ny olona ihany no tsy afaka. Ny sasany ray tsy hoe afaka fa efa nisy fiovana fotsiny ny fiainana. Ny tanjona nefa de izao, raha mitondra fampianarana mikasika ny amin'ny ozina sy fanaratsy ao, tsy hoe efa nisy fiovana lay olona de ampy zay, fa ny tanjona de hoe ho afaka 100% le olona. Ry hafanao, azavaiko aminao, azavaiko aminareo zay mahita sy mandre amin'ny tiandran'io ity, fa raha mbola eo aminao ihany ny ozina sy ny fanaratsy, de zany ozina sy fanaratsy zany, ireo zay tsy mbola niala no anakana ny tenin'Andriamanitra, ny teny fikasan'Andriamanitra mba tsy ho tanteraka eo aminao. Azonao entina ny titra hoe kristianinao, mpivavaka ao, tsy haiko ihany koa zay titra entinao eo amin'ny fiainanao, fa tsy afaka no tanteraka aminao ny teny fikasan'Andriamanitra raha mbola eo aminao ny ozina na ny fanaratsy, satria ny ozina na ny fanaratsy de manana asa na hoe manana mission manakana, ary anisan'ny sakanana ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho tanteraka eo amin'ny olona zay manompo an'Andriamanitra izany. Elo tsara ke tsy anjaran'Andriamanitra ke ry havana ny manala ny ozina na ny manala ny fanaratsy zay mbola eo amin'ny kristianina, efa vitan'Andriamanitra ny anjara asany de ny fitondrana ny ozina tamin'izy voaomby tombony azy fijaliana, Jesosy voaomby zany no tiako lazaina. Efa vitan'Andriamanitra ny anjara asany de ny fandravana tanteraka ny devoly sy ny asany rehetra tamin'ny alalany Jesosy zay maty teo ambony azy fijaliana. Fa ny anjara asa atsika sisa no andrasana, zany hoe isika mihitsy no mila manapaka le ozina amin'ny anaran'i Jesosy, isika mihitsy no mila manilika fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy mba hiala eo amintsika izy. Ohatra zao, ame ohatra de azonao le tiako ambara, raha nisan'ireo olona ipetrana ozina na ipetrana fanaratsy, tsy mavely tena zao ianao, de mazava ho azy zavatra tsy maintsy trako amin'ny fiainanao, fa ho sahirana ianao amin'ny fameloma-tena, hitady asa ianao fa tsy mety ahita, ary raha mahita ary ianao de mety hoe kana mavary masaka, na mahita azy ianao mety hoe tsy maharitra amin'ilay asa na manara-teny na vaoroaka,
tatak'izany zavatra mitranga raha mbola iny miosina sy mifanaratsy karazan'ilay tsy mahaveloteny. Raha manao asa teny ianao de tsy mamokatra, tsy mahavanona, tsy mahomby, tsy mety foana zay ataonao fa mandamoka sy mandekarany hatraretrany. Ary na inona inona ezaka ataonao dia ho tapidalaka le ihany ianao, ho verevitra ihany ianao raha ohatra ka mbola iny miozina tsy mahavelotena na ny fanaratsy tsy mahavelotena. Ary tsy miresaka olona mbola tsy mivavaka fa kristiana ndresako fa efa nahita kristiana be de be mihitsy aho manana olana amin'ny lafiny fameloma-tena, tena manana olana mihitsy. Tantarainy amiko hoe efa mba mivavaka paster, efa tena mba manao zay azoko atao fa de tsy hitako mihitsy hoe inona fototra zao olana mahazoazo ao. Ka rehefa miresaka elaela zay de fantatro hoe misy ozona na misy fanaratsy tsy mahavelotena eo aminy. Ka dinia ny fiainanao fa zany akio no anisany mahatonga ny teny fikasan'Andriamanitra tsy mety tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona na eo amin'ny fiainana kristianina. Riavana malala, mitona antsika rehetra ho androany ny ina fa marina amin'ireo teny zay efa nataony ny tomp'Andriamanitra ary tsy mivadika amin'izany mihitsy izy. Ny ina fa tsy ho tanteraka zany ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra, fa matoa tsy tanteraka le izy de ao raha ny tsy finoana anankiray ary ny faharoa ny visina ozona sy fanaratsy mbola manao sakana izany. Ho anay mpanompon'Andriamanitra atao fiangonana Refy Androndrakely moa dia ny fanirenay de zao: ianao mahita sy matsapa fa marina amin'ireo teny tokoa ny tomp'Andriamanitra. Ianao mahita sy matsapa ny fahatateran'ny teny fikasana rehetra nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary ny irinay de zao: zay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ka na inona zavatra nitranga tao amin'ny fiainany, na de efa antitra ary izy mivady, na de efa nitsajaza aza izy mivady, zay nataon'Andriamanitra taminy no irinay mba ho ataon'Andriamanitra aminao. Hoe Andriamanitra tsy vadika aminao, tsy vadika ny amin'ny teny zay efa nataony izy, fa tsy maintsy ho tanterany eo amin'ny fiainanao. Ianao ho tonga tahaka Josefa ihany koa, ka na dia amatonany azy no nisy ny olona teo aminy dia tanteraka foana no tanteran'Andriamanitra foana ny teny fikasany, ny teny zay efa nambarany tamin'ny Josefa. Maro be mihitsy teny anaty ty baiboly ity, teny natokan'Andriamanitra ho ana kristianina, tena maro be mihitsy. Ary amin'ny anaran'i Jesosy engany ka ho amarin'Andriamanitra sy ho tanterany eo amin'ny fiainanao avokoa reo teny reo. Raha ohatra ka osa sy fanaratsy moa ny fototrin'ny olana tsy afan'Andriamanitra, tsy afany teny fikasan'Andriamanitra ho tanteraka ao fiainanareo, de vonona izay mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny Refy Androndrakely, vonona izay hivavaka ho anareo, vonona izay hanorevitra anareo, vonona izay hitondra fanafana ho anareo, satria efa nahita olona be deaibe no afan'Andriamanitra izahay, de mino fa ianao koa tsy te so anjara amin'izany fa azon'Andriamanitra ho afana. Noho izany de manasa anareo izahay, tena manasa, tongava mihitsy tompoko miaona aminay aza malaina fa androm-pahasoavana ho anao ny androandroany, androm-pahasoavana ho anao ny nandresanao zao afatra zao. Tongava ihany koa mamonjy fitoam-pivavahana zay karakaranay, tsy hoe ny fitoam-pivavahana zay ataonao ihany akory ny tsara indrindra eto Antananarivo na eto Madagasikara, tsy tompoko, fa izahay kosa de tena mino, tena resy lahatra fa ao anatin'ny fitoam-pivavahana zay ataonay de miasa Andriamanitra. Ary zany no aty mahatonga anay tsy misalasala manasa anareo mba ho avy. Tongava mihitsy, tena tongava tompoko, fa asoanao atsaranao zany, aza malaina, aza mangatakandro, fa dieny mbola mandodona varavara ao fonao tompo, de ny mbola manasa anao tompo amin'ny alala zao afatra entinay zao, de tongava tompoko. Reo moa ny fandaram-potoana talata sy alakamisy, reo ny fandaram-potoana samiditra amin'ny ray ora sasany. Ny alahady reo ihany koa fandaram-potoana miditra fito ora sasany, miditra amin'ny folo, miditra amin'ny ray ora sasany. Alaminy ny programanao afanao mamonjy zany fotoana zany. Na dia lavitra be azanao, andaninao frais be de be, tongava tompoko fa ain'Andriamanitra ny mitahy anao ka manonitra zay laninao rehetra. Andao hivavaka antsika amin'izao fotoana zao ka apetrao amin'ny fonao ny tananao, na apetrao faritra misy marary ny tananao, fa ny vavaka ataoko de entin'Andriamanitra
mamonjy ny fanahinao entin'Andriamanitra, mamonjy anao manoloana ny olana entin'Andriamanitra, manasitrana ihany koa entin'Andriamanitra, mamany ny olana misy entin'Andriamanitra, mitondra fitahina fahasoavana lehibe ho anao aondry ny lohantsika. Ry Andriamanitra rainay malala masina zay ny an-danitro, misotranao zahay fa lehibe tena lehibe ny fahasoavanao, afaka nitondra ny teninao tamin'ity androandroany ity, ary amin'ny anaran'i Jesosy atao fitafaletika lalina ao anatin'ny fon'ny olona ny teny nambarako teo, fa marina ireo teny rehetra nataonao ianao Andriamanitra ary tsy vadika amin'izany mihitsy, ataovy marina ao anatin'ny fon'ny olona ny teninao nambarako teo, fa tsy ho tanteraka zany ny teny rehetra nataonao Andriamanitra tsy to, ary androany de mifono aminao ho an'ny olona rehetra, ho an'ny tsiraray avy, mamelany heloka vitana, mamelany fatisola, mandidy ny fanaratsy, mampisalasala, mampirorosainao, miala amin'ny olona tsiraray avy, mandidy ny fanaratsy ao, miala amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ny marary. Ary le olona zay mbola misy oza sy fanaratsy eo aminy, manaka anazy tsy andray ny teny fikasan'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy mandiditra ny fanaratsy zany a, mandiditra ny olona oza zany a, miala amin'ny tsiraray avy. Tompo Andriamanitra, zay rehetra resy lahatra ny amin'ny teny nambarako androany, angatako amin'ny anaran'i Jesosy, anionao fahasoavana lehibe izy, tahaka izay fa nataonao tamin'ny Abrahama, tahaka izay fa nataonao tamin'ny Josepha, zany no angatako ho ataonao amin'ny tsiraray avy. Omenanao Andriamanitra tsy to ny dery ny atsary ny voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ray eo, misotranao zahay, amen. Zay zany tompoka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy amin'ny herindray tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.